Eo amin'izay taranja basket izay any fa ho an'ny sokajy zokiny zany hoe rehefa matimatotra kokoa dia nanomboka androany tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny kanja teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena teny Mahamasina teny ihany koa ny dingana famaranana amin'ny fiadina ny amboaran'ny filoha taona 2024 na ny top 8 amin'ny coupe du président 2018 raha ny fahitana ny andro voalohany dia saika nampisehoiriny avokoa ireo ekipa nakapilalaov vaovao entina manatevina ny ekipany amin'ity topilalaovana 2024 ity anisan'ny vokatra nisongadina indrindra tao anatin'izay andro voalohany izay nandresen'ny ekipany Mbitola Nalamanga izay avy amin'ny sokajy NMB no niakatra sokajy NA ny ekipany Gendarmerie Nationale Basket Club. Alina tanteraka ny anaraka ny dingana famaran'ny fiadina ny amboaran'ny filoha taona 2024 raha ny fahitana ny lalao nandritra ny andro voalohany natao androany nampisehoiriny avokoa mantsy ireo ekipa nakapilalaov vaovao. Teo amin'ny sokajy lehilahy aloha dia nandesiny COSPN Nalamanga tamin'ny 7:70 ny ekipan'ny SCB Boeny na dia nialana pilalao kalaza telo aza. Anarak'izay dia tsy nampoziny maro na ny lian'ny ekipan'ny Mbitola Nalamanga reto mikanjo fotsy amin'ny sary reto tamin'ny 9:20 no 3:20 ny ekipan'ny GNBC Vakinakaratra. Mariana fa ny GNBC sy ny Mbitola ny tena nanamafy ny ekipany sy nakapilalao vaovao betsaka indrindra. Torak'izany ihany koa dia lavin'ny Cosmos Dianata amin'ny 1:20 ny ekipan'ny SPBC Boeny. Ho an'ny sokajy vehivavy indray dia nazava ny fandresen'ny SPBC Boeny ny ekipan'ny Tamifa Moromanita amin'ny 5:70 no 9:30. Lavin'ny fandrefiala Nalamanga 9:70 no 9:50 kosa ny JA Vakinakaratra.